Miterahan Jehova ary firenena rehetra, miteraha azy ry olona rehetra, fa lehibe ny famindrampony amintsika ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehova. Haleloia. Rainay izay ny an-danitro amin'ity sabata ity dia indreto izahay midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao. Mamindrafo aminay Tompo mamelany elokay ary misaotra noho ny amin'ny fanatrianao izao fotoana manokana izao. Aoka ho fianona ny fanahinao masina izahay dia amin'ny anaranao Kristy mahavonjy. Amen. Dia faly miarabanao indray tratra ity sabata ity. Ny fiangonana Adventista ao Andrefambohitra no miaraka aminao indray androany. Ny fanirinay dia nahitanao fifaliana, firavoravona mandritra izao sabata izao, ka Andriamanitra ne ombanao mandrakariva ary tsy haly eto anao raha tsy feno ny fanantenana lehibe. Amen. Fanohizantsika ny fotoana dia ataontsika eo am-pitsanganana ny hira 7:30 saotra tolotra anao rery raiko. Ura la vichana,
Manasanao andray ny baiboly ka mamaky ny teny izay voasoratra ao amin'ny Jeremia toko voalohany 9:9. Jeremia toko voalohany 9:9. Vakiana ny teny anaran'i Jesosy. Aza matahotra azy ianao, fa momba anao hamonjy anao aho, hoy Jehova. Tohizantsika ny teny ao amin'ny Jaona toko 12, 2:2. Jaona toko 12, 2:2. Any anaran'i Jesosy. Ary izao raha sandratra hiala amin'ny tany dia hitaona ny olona rehetra anantonay. Amen. Iaraka hivavaka isika. Dia raha saotra re voninahitra no atolotra ianao, ray malala tsara indrindra izay ny an-danitra satria tsapanay. Fa fahasoavana sy famindrapo tokoa no ampanarahanao amin'ny andronay rehetra, ka dia mahita fifaliana izay amin'ity sabata ity miaraka aminao. Tompo malalo, mamela ianao ny elokay, mamela ny fahadisoanay fa manota eo anatrianao mandrakariva izahay, ka tsy mendrika ny antso ny anaranao, fa mindro sy matoko kosa izahay. Fa no le raha soan'i Jesosy Kristy maty ny solonay teo amin'ny hazo fijaliana, dia ho voavela tokoa izany elokay izany. Ary ankehitriny dia mangataka aminao izahay mba eo ambany fijerinao mandrakariva ny fiainanay tsirairay avy. Raha misy namanay any manana olana, dia aoko tanterahanao ilay teninao manao fa raha ny zanaka anao nafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Misy namanay marary any koa any amin'ny toerana maro samihafa, tompo malalo, vangio izy ireny ary mitenena dia ho sitrana izy ireny. Ary ny fiainanay manokana dia apetraka aminao, ny asanay mba eo ambany fijery, eo ambany fitahiana, eo ambany fitahiana aminao, ka ho tahina izay raha miditra, ho tahina izay raha mivoaka. Ny mpampianatra azo sitraka, ary izay rehetra ao tokantrano ao dia ianao ny tahazy manokana ka hijery ny fiainany. Koa izay masoanay tompo dia apetraka aminao, fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao maty ny solonay teo amin'ny hazo fijaliana, nankatahanay izany mivavaka izany. Amen. Tonga eo amin'ny fanompoam-pivavahana manokana isika dia ny fanatanterahana ny fanatitra sy ny hampafolony izany. Andeha isika hanomana izany ary arahantsika amin'ny vavaka mangina. Amen. Hojerentsika ny manasanao mba hijery ny baibolinao ka hijery izay voasoratra ao amin'ny Exodosy toko 5:20 ka ny 2:1-2. Exodosy toko 5:20-2. Rehefa hitanao izany dia hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehova niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ny zanak'Israely mba hitondra fanatitra ho ahy izy, dia avy amin'ny olona rehetra ampirisihany fony no andraisanareo ny fanatitra ho ahy. Jehova zany teto dia nanome baiko an'i Mosesy mba hampitondra ny fanatitra hampitondra fanatitra ny zanak'Israely. Ary amin'izao fotoana izao dia mety efa amintsika tsirairay avy indray izany baiko izay nataon'i Jehova izany, ny mba hitondrantsika fanatitra sy ny hampafolony ho azy. Ary ny eo amin'ny andininy manaraka eo dia miteny indray izy hoe izay ininy fony izy no andraisanareo ny fanatitra no andraisana ny fanatitra ho ahy. Izany hoe izay foitsika izany no atolontsika ho an'i Jehova.
ka ny fanindriko dia mba samy hanao azay niny fotsika tokoa isika amin'ity sabata ity dia hiara hivavaka isika. Ray malalo misaotra satria mbola nomenao fotoana izahay ahafahanay mamerina ny ampafolony sy ny fanatitra. Amasino zany ray malalo ary tsy ny fanatitra ihany no ho atolotra ianao fa ny tenanay koa dia mba amasino mba ho fanatitra velona ho anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Miarabanse na tratra izao sabata izao. Androany isika dia hiaino hafatra manokana avy amin'Andriamanitra indray dia mitondra lohateny hoe tsy matahotra aho fa tiako i Jesosy. Ahoana tsara hoe rakizy? Tsy matahotra aho fa tiako i Jesosy. Mialohan'ny andrenesantsika izany dia andeha isika hanondrika lohantsika hivavaka. Mitenena Jehova fa miaino izahay mpanomponao. Amen. Asaika anao andray ny baibolinao ka hijery izay voasoratra ao amin'ny Jeremia. Jeremia toko voalohany 9:9. Jeremia toko voalohany 9:9. Vakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Aza matahotra azy ianao fa momba anao, amonjy anao aho, hoy Jehova.
Tantarana tovolahy kely anankiroa indray no entiko amintsika rakizy amin'ity androany ity. De tantaran'i Filipo sy Bary. Tantaran'iza hoe rakizy? Ye, tantaran'i Filipo sy Bary. I Filipo sy Bary de mpinamana efa nanomboka tamin'ny mbola kely. Fa ny mampalahelo rakizy de izao. Ny ray aman-drenin'ny Filipo tena mpivavaka be, fa ny ray aman-drenin'ny Bary kosa de mpanompo sampy. Noho izany tsy mifankatia zareo rakizy ary tsy vitan'izany fa mifanohitra tanteraka mihitsy. Ndray andro ary nasain'i Filipo Bary mba andeha hamonjy conférence any amin'ny fiangonan'izy ireo. Tamin'izay de tsy nisalasala i Bary namaly hoe andraso aloha Filipo era amin'ny dada. Rehefa niera tamin'ny dada i Bary de ahoana ho ianareo? Nandà rakizy ny dada amin'ny Bary tsy mahazo mandeha any amin'izany ianao. Nalahelo mafy i Bary. Rehefa tonga ary ny ampitson'iny de tsy niera tamin'ny dada tsony i Bary fa tonga de lasa izy nanaraka ny Filipo. Rehefa avy mivavaka falifaly ery i Bary niditra tao an-trano kanefa inona ho ianareo nitranga? Nikapohan'ny dada mafy izy rakizy ary rehefa nikapohan'ny dada izy de nitomany de hoy dada hoe tsy ilaiko intsony ianao madika ny teniko tsy ilaiko intsony ianao mandeha mivavaka any. Nefa tsy nasakana ny Bary zany rakizy fa lasa foana izy ary rehefa tapitra ny conférence inona ho ianareo no nitranga? Nanapa-kevitra i Bary fa hiroso amin'ny ranon'ny batisa. Teo de nanontany Filipo, hono Bary, tena sitraky ny fony sy marina ve no hiditra amin'ny ranon'ny batisa? Tsy ho ataon'ny dadanareo maty amin'izany ve izy? De hoy Bary hoe tena tapa-kevitra Filipo tiako Jesosy ary tsy saraka amin'intsony aho. De hoy Filipo rakizy marina izany se fa mitondra mbavaka ho an'se. Rehefa vita rakizy ny batisa amin'ny Bary tena nanomboka mafy amin'izay no nahazo azy satria nahoana? Nanomboka betsaka ny fampijaliana nahazo azy tao an-tokantrano. Nanomboka tsy nameny dada gote tsony izy tsika zao rehefa tsy mahazo gote de maninona? Mitomany tsika rehefa tsy mahazo gote. De nefa tsy nampaninona Bary zany fa tsy nahazo gote izy ataony dada zara famisakafo izy ao an-tokantrano. Kanefa tsy nampaninona azy izany. Mampalahelo rakizy i Bary tena mampalahelo izy. Fa tsy nijanona izy nefa na izany ary fa mivavaka trano izy. I Filipo koa sady nitondra mbavaka azy nampahery azy. Nefa de toy izao ny rakizy no nitranga tao amin'ny tranon'ny Bary. Rehefa tonga ny lera fisakafoanana de niantso i dada. Misakafo! Tonga i Bary. De hoy i dada, reo ny sakafo. Tonga de tondrao ry mama ny lokany. Inona ho ianareo loka? Kisoa, bitro, crevette, tahaka ireny no ataony loka. De hoy i neny hoe zavatra tsy hohanina anareo ry dada de hoy i Bary tsy maninona ry neny efa voky aleoko maty toy izay hihinana ireo zavatra andraran'ny baiboly ireo. Tamin'izay de hoy dada hoe ay tsy noana zany alahy. De hoy izy hoe zao amin'ny sabaty izao tsika andeha hamonjy any dadabe sy bebe any ambanivohitra ka noho izany tsy ilaiko se mandeha mivavaka. Rehefa tonga ara ny sabotsy de mifoha maraina be rakizy i Bary. Rehefa mifoha maraina izy nalamony tsara ny efitranony, lasa izy nijaikojaiko tsaitsaika nakany am-piangonana. Rehefa tonga ny lera fifoazan'ny dada, Bary miomana amin'izay fa andeha isika. Inona ho ianareo nitany? Fandriana efa milamina be. De tezitra mafy izy. Tena nandika ny teniko ilay zanako. Andeha ho any am-piangonana ary ho vonoka eny amason'olona iny. Lasa dada namikiviky niaraka tamin'ny fekibo tonga tany am-piangonana. Rehefa tonga teo ambaravarany fiangonana izy rakizy gaga fa atao be olona be koa ato amin'ito fiangonana ito izany. Aleo hoe mba henoina zay teneniny sady ohatry liana daholo ny olona. Fa iza ry ramose mijoro ery aloha ry? Sa io ve le pastora? Aleo hoe mba henoiko izay lazainy
de hoy ny pastora rakizy andeha horaisika ny baiboly ka hijery izay voasokatra ao amin'ny Jaona toko 7 andininy 9 Jaona toko 7 andininy 9 vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Hoy ny pastora hoe tia ny olona rehetra ne Andriamanitra e, tianao izy. Ary ninona ratsy vitanao, ninona mpanompo sampiraindary ianao dia maty ho anao Jesosy, tianao izy. Gaga rakizy dada, fa mba iza loatra ary izany Jesosy izany e? Nahoana izy no tia ahy? Dia aleo aloha zaho hody dia any anontaniko tsara mibary ny zavatra rehetra. Ajantsika treo rakizy ny tantara. Andao isika hanatsoaka lesona avy hatrany. Mino fa niaino tsara ilay tantara ianao e? Raha ny hevitrao mety ho bedy ve bary raha tonga tany an-trano? Tsy bedy izy rakizy. Nanjary liana fatratra tamin'ny tenin'Andriamanitra ny ray aman-drenin'ny bary ary tsy vitan'izay fa ankehitriny dia lasa membre ihany koa ny ray aman-dreniny. Raha natahotra ny dada rakizy bary dia inona ny zavatra nitranga? Tsy voatarika ny vavaka ny ray aman-dreniny ary mety very mihitsy ny fianakaviany e. Kanefa noreseny ny tahotra ary notanterahiny ny teniny hoe tian'i Jesosy izy tsy misy mahasaraka azy amin'i Jesosy. Andeha horaisika ny baibolitsika manasa anao andray ny baiboly ka hijery izay voasokatra ao amin'ny Romanina toko 12 andininy 1 sy 2. Romanina toko 12 andininy 1 sy 2. Vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany mangataka aminareo rahalahy noho ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra dia fanimpopana mety ho atao aminareo izany. Rakizy androany miantso antsika ihany koa Jesosy. Ninona sakany eo amin'ny fiainanao izay maheno ity hafatra ity androany. Andao hijoro tahaka ny Bary sy Filipo isika ka hitona olona maro ho eo amin'i Jesosy Kristy. Hiaraka hivavaka isika tompoko. Andriamanitra misaotra betsaka anao izay satria nataonao naheno izany hafatra mafonja izany androany. Naheno izahay Jesosy fa maro ny zavatra mbola endrasanao aminay. Dia ampio izahay mba ho lavitry ny fankapana rehetra ary engane mba ho tahaka ny Bary sy Filipo hitarika ninona sakany eo amin'ny fiainanay dia hatondra namana eo aminao izahay. Izany vavaka tononoko sy angatahako amin'ny anaranao Jesosy irery ihany. Amen. Amen.
tonga eo amin'ny fotoana izay handraisana ny afatra avy amin'Andriamanitra isika amin'ity maraina ity efa somary atao atoandro ihany asaiko ampitiavana ianao hanondrika ny lohanao hanakipi ny masonao hiaraka hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro tonga ankehitriny ny fotoana sy ny ora handraisana ny afatra avy aminao koa mangataka izahay mba ianao mihitsy no hiteny fa miaino ny mpanomponao dia meteza tompo mampangina ny feo hafa rehetra izay tsy avy aminao amin'ny anaran'ilay Kristy mahavonjy no anonanay ny vavaka. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay hoentina amintsika amin'ity atoandro ity dia nomena lohateny hoe manandratra any Kristy. Inona le lohateny? Manandratra any Kristy. Zay le lohateny izany.
iresaka isika ny amin'ny asa fitoriana izay anjara asan'ny kristianina mpanaradian'i Kristy ary zavatra tokony atao na tsy maintsy ataon'ny mpino rehetra ihany koa izany. Amin'ny voalohany isika dia iresaka ny amin'ny hoe inona no tanjon'ny asa fitoriana. Amin'ny faharoa isika dia iresaka ny amin'ny hoe ny fenitra tokony harahintsika amin'ny asa fitoriana. Amin'ny fahatelo isika dia iresaka ny amin'ny hoe ahoana ny fomba hahatanterahana an'izany, ary amin'ny fahaefatra isika dia iresaka kosa ny amin'ny hoe inona ny tsara ho fantatritsika sy mazava tsara amintsika. Andeha ary hidirantsika amin'ny antsipriany ireo rehetrarehetra ireo. Le voalohany dia ny hoe inona ny tanjon'ny asa fitoriana. Manasa anao hanokatra ny baiboly dia hijery izay voasoratra ao amin'ny filazantsara nosoratan'i Jaona. Filazantsara nosoratan'i Jaona toko 2:10 dia eo amin'ny 2:30. Efa novakian'ny mpanompony teo izy ity, kanefa dia tsara ihany ho vakiantsika miaraka. Zao no voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy averiko ihany, Jaona toko 2:2-3. Ary izao raha sandratra hiala amin'ny tany dia hitaona ny olona rehetra hanatona. Jesosy mihitsy no miteny mivantana izany. Inona zany ilay tanjon'ny asa fitoriana? Hitaona ny olona rehetra tsy misy akanavaka hanatona aniza any Jesosy ilay loharanony famonjena. Dia ny fanontaniana mipetraka dia hoe inona ary ny fenitra zay tokony hoarahintsika mba hatrarana n'izay tanjona eo amin'ny asa fitoriana ny filazantsara izay. Dia ny valany dia zao, ilay fenitra zay narahany Jaona mpanao batisa fahiny dia zay ny tokony hoarahako sy hoarahanao amin'izao fotoana izao raha tiantsika ny hahita fahombiazana hitaona ny olona rehetra tokoa hanatona any Kristy. Dia inona ilay fenitra narahany Jaona mpanao batisa fahiny? Manasa anao indray maka ny baiboly ao amin'ny Jaona toko 7 dia eo amin'ny 9:7. Jaona toko 7 dia eo amin'ny 9:7 azafady. Jaona toko 7 9:7. Zao le fenitra napetraka Jaona mpanao batisa teo amin'ny asany. Izy tsy maintsy mitombo, fa izao kosa tsy maintsy mihena. Ary zay ihany koa zany no tokony ho filamatrintsika amin'izao fotoana izao. Tsy hitory ny fiangonantsika isika, tsy hitory ny amin'ireo mpitarika antsika isika, tsy hitory ny tenantsika isika, fa haninona? Hanandratra any Kristy eo amin'ny teny sy ny asa zay atao. Dia angamba hozy izy ianao any tokantrano any hoe ome ohatra arany amin'izay hoe manaraka ny fenitra ao amin'ny Jaona toko 7:7 zay Jaona mpanao batisa. Dia andesika hijery any izay voasoratra ao amin'ny baiboly. Ao amin'ny filazantsara nosoratan'i Marka toko 1 dia eo amin'ny 7:7. Filazantsara nosoratan'i Marka toko 1 dia eo amin'ny 7:7. Dia eo zany ahitantsika tsara hoe amin'ny asa sy amin'ny teny dia naninona Jaona nanandratra aniza any Kristy. Zao ny voasoratra ao. Ary nitory izy ka nanao hoe avy ao ariko ilay mahery noho izao, ka tsy mendrika iondrika hamany fiakapana azy aho. Izao efa nanao batisa anareo tamin'ny rano, fa izy kosa hanao batisa anareo amin'ny fanahy masina. Zay zany zao dia ahitantsika tsara ny hoe Jaona mpanao batisa nanandratra mafy any Kristy. Aiza ihany koa ny toko sy andininy ahitantsika an'izay. Manasa anao ihany hijery zay voasoratra ao amin'ny Matthieu toko 7 dia eo amin'ny 2:12. Matthieu toko 7 dia eo amin'ny 2:12. Dia zao no voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy. Matthieu toko 7 dia eo amin'ny 2:12. Izaho dia nanao batisa anareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana, fa ilay avy ao ariko no mahery noho izao, ka tsy mendrika
hitondra ny kapany aza aho. Le tamin'le anankiray teo de hoe tsy mendrika hameny kapany aza aho, fa ity zany de nilazainy hoe tsy mendrika hitondra ny kapany aza aho. Izy no hanao batisanareo amin'ny fanahy masina sy ny afo. Eny an-tanany ny fikororoany, ary izy hanadio tsara ny eo ampamilony ka hanangona ny variny ho any antsopotra, fa ny akofa sy ny mololo kosa hodorany amin'ny afo tsy mety maty. Zay ihany koa zany zao de maneho amintsika fa hoe nataony Jaona mpanao batisa ahoana Jesosy tamin'ny teny sy ny asa, nasandra ny hatrany izy. De anankiray farany jerevantsika momba an'izay eo amin'ny Jaona toko voalohany teo amin'ny 9:7-30. Jaona toko voalohany teo amin'ny 9:7-30. De zao no voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy. No ny ampitso de nahitany Jesosy avy manatona azy Jaona, ka de hoy izy: indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisotra ny fahotany zao tontolo izao. De zareo amin'ny 9:30 fa tena mahaliana de mahaliana tokoa ty manao hoe izy ilay nolazaiko hoe misy lehilahy avy ao ariko zay efa tonga eo alohako, satria nahoana ozy izy? Satria talohako izy. Ary izao tsy nahalala azy fa mba haseho amin'ny Israely izy, izany no niaviako manao batisa amin'ny rano. De hitantsika amin'izany zany fa de misy ohatra be deaibe ao anaty baiboly ao maneho amintsika fa tena nanandratra ny Kristy tokoa tamin'ny teny sy ny asa i Jaona mpanao batisa. Ary zay koa ny tokony ho ataontsika mpino kristianina amin'izao vaninandro ankehitriny zao, indrindra fa raha tiantsika tokoa ny ataona ny olona rehetra hanatona any Kristy ilay loharano ny famonjena. De inona ny zavatra tokony ho fantatritsika ao anatin'izay rehetrarehetra zay? Mila mahafantatra tsara ny iraka mpanaovina azy isika mafiangonana antsika, amin'ny maha-kristianina antsika. Tahaka ny Jaona mpanao batisa zay nanahoana nahafantatra tsara ny iraka nampanaovina azy. Ao amin'ny Jaona toko voalohany 7:20 hatramin'ny 2:30. Lava de lava zay fa somary ho fitiniko le izy. So ohatr'izao le izy zany raha fitinina fa omena fotoana ihany ianao rehefa fotoana mamety azy hoe vakio zay toko sy andininy zay. Nisy fotoana naniraka olona nakany amin'ny Jaona mpanao batisa ny jiosy. De reo olona nirahan'ireo de tsy iza fa ny levita sy ny mpisorona. De inona ozy izy nareo no antony nanirahany an'ireo olona reo any hamotipototra ny Jaona mpanao batisa hoe iza marina moa izy. De nanontany-dreo hoe iza marina moa ianao va ny Kristy? De ny navaliny azy de hoe tsy Kristy aho. Ianao va no Eli? De ahoana ozy izy? Tsy Eli aho. Ianao ve ny mpaminany? De ozy izy tsy mpaminany aho. De ozy izy ireo farany hoe iza ary ianao satria tsy maintsy mitondra valiteny mazava zay any amin'ny olona zay naniraka anay. De nilazainy hoe izaho no ilay feon'ny miantso mafy any anefitra, manao hoe amboary ny lalan'i Jehova, ataovy mahitsy ny lalakalehany, araka ny nambarany Isaia mpaminany. Hitantsika moa zany eny amin'ny Isaia 40:3 hatrany amin'ny 5. De mazava be zany fa nahafantatra tsara ny iraka nampanaovina azy Jaona mpanao batisa. Teny hoe hialo lalana ny Kristy tamin'ilay fiaviany voalohany, hanomana ny fon'ny olona mba hahatonga ny olona hanahoana ho vonona handray any Kristy tamin'ilay fiaviany voalohany. De moa tsy misy hafa amin'izany ihany koa isika kristianina amin'izao vaninandro ankehitriny zao, isika zay efa mahafantatra sy mino an' Jesosy, efa tsy ho ela de ho avy any amin'ny raha ho any lanitra Jesosy. Ka raha efa tsy ho ela de ho avy any amin'ny raha ho any lanitra Jesosy de izaho sy anao zay efa nomena ny hafatra ihany koa de mila maninona ihany koa zany, mila miomana izaho, mila miomana ianao, mila miomana isika rehetra handray any Kristy, hitsena any Kristy amin'ilay fiaviany fanondroany. De ny anjarantsika zany de ny manomana ny olona mba hahatonga ny olona ho vonona hitsena any Kristy amin'ilay fiaviany fanondroany eny amin'ny raha ho any lanitra izany. Raha fitinina zany ny hafatra de zao, voalohany indrindra de ity, ny tanjon'ny asa fitoriana de
hitaona ny olona rehetra anatona ny Kristy. Misy fenitra tsy maintsy arahana ao anatin'izay dia le hoe izy tsy maintsy mitombo ary zao tsy maintsy miaina. Ary ny hatanterahana an'izany dia ny fanandratana ny Kristy irery ihany amin'ny asa sy ny teny rehetra izay atao. Ary sika dia mila maninona ihany koa zany, mila mahafantatra tsara ny iraka nampanaovina antsika isika dia ny anomana ny olona hitsenan'i Jesosy eny amin'ny rahoan'ny lanitra izany. Ka andeha hifampitondram-bavaka isika mba hatonga antsika ho vonina ho amin'izany fitsenanan'i Jesosy izany. Hiaraka hivavaka isika tompoko. Raina izay ny an-danitra misaotra anao izay fa afaka nandre zany hafatra izany tamin'ity atoandro ity. Aoka ny fanahinao masina no ampitoetra n'izany teny zany aty anatinay. Ka tena ho tsapanay tokoa zany halehiben'ny iraka izany. Ary hitaonan'ny olona rehetra ho eo aminao tokoa zahay. Anandratra anao eo amin'ny fiteny sy ny asa ary hanaraka an'izany fenitra izany. Tompo malalo, tario lalana ihany koa zahay mba hafantatra mandrakariva n'izany iraka izany ka ho vonina ho amin'izany iraka izany. Tononinay ny vavaka Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Nisayuku ni vavaku atramin'ireo sofikio satrana niasy sy nananavitrahanao soloy abaozy anoanao itokikio yanao irerire no auka upanzaka itea reraju manulu tena umana kanefa
raiso ny tsodrano tononona amintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Hitay anao anie Jehova ka hiaro anao. Hampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao. Hanandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.